Zay ianao fa vonona amin'izay anao vidéo mba hampafantarana ny orinasanao na ny activité anao nefa tsy fantatrao tsara hoe ahoana ny atao. No sady hoe vidéo voalohany le izy dia mba tianao ho tsara. Dia androany atao anatin'ity vidéo ity dia izara aminao dingana 7 ahafahanao manao ny vidéo anao voalohany. Miarabanao tonga soa atao amin'ny vidéo mania natenaina ny anarako. Eto iresaka mahakasika ny vidéo sy ny marketing satria resy lahatra hoe reo compétence reo no ilaina raha ohatra ka te hazo visibilité anao fa indrindra te attirer client. Raha malinanao zay dia ataovy reto zavatra reto. Voalohany indrindra ataovy ny abonnement dia activez ny cloche notification mba ahafahanao maharaka ny vidéo rehetrarehetra avoakako. Faharoa manaraka an'izay manana cadeau. Jereo amin'ny commentaire misy soratra hoe commence à créer des vidéos qui vendent sans dépenser une fortune. Dia misy lien akaikiny eo dia cliquez le lien dia azonao le cadeau. Guide nataoko izy io mba ahafahanao manomboka manao vidéo sahady fa indrindra mametraka ny stratégie de vidéo marketing eo amin'ny secteur anao. Ireto le dingana 7 arahanao rehefa hoe anao vidéo amin'izay ianao. Voalohany indrindra farito mazava hoe inona no resahanao. Misafidiana aloha hevitra ray izay hoe mora aminao ohatra hoe vidéo de présentation na hoe mamaly problématique na client anankiray izay tena hoe voafehanao. Aveo rehefa vita zay dia sorata le izy zany hoe scriptena zany. Dia rehefa mitena hoe scriptena dia tsy voatery atao an'le mot par mot na phrase par phrase fa afaka atao fotsiny hoe bullet points na hoe point clé. Dia arao tsara fotsiny ity structure ity hoe accroche, introduction, contenu, conclusion na récapitulation dia appel à l'action. Manarak'izay ny toeranaovana ny tournage. Mety hoe chambre anao io mety hoe salon io mety hoe fond uni fotsiny. Ny zavatra angatahako dia hoe ataovy mifanaraka amin'ny thème traitenao ny décor. Ohatra hoe za zao miresaka ny domaine na vidéo sy ny marketing dia tsy ataoko ohatran'izao mihitsy ny décorko. Dia efa miresaka le tournage ihany dia mba sorata eo amin'ny commentaire hoe aiza ny toerana anaovanao tournage na eritreretanao anaovana tournage rehefa anao vidéo ianao. Manarak'izay homany ny matériel. Mety foana io na téléphone na webcam na appareil photo raha ohatra hoe manana ianao. Ny tsy azo atao ambany zavatra fotsiny dia ny resaka son. Manarak'izay ny resaka enregistrement. Dia matetika ianao rehefa avy ny script dia manana tendance hijery any amin'ilay script foana. Dia conseillako tsy hany no jerena. Tsy any amin'ilay script anao zany hoe ordinateur na hoe écran na téléphone na hoe le bullet points le notenao no jerena fa any amin'ilay objectif. Vita zay dia miditra anatin'ny montage tsika. Tsy valapatra be amin'ny resaka montage fa efa misy vidéo lavalava nataoko an'izay dia apetrako amin'ny description ny lien. Dia rehefa vita ny montage dia miditra anatin'ny mise en ligne amin'izay ianao. Raha ohatra hoe sur Facebook ianao dia conseilleko hoe mampiasa an'ilay Creator Studio. Raha tsy mampiasa an'ilay Creator Studio ianao mety hoe tsy misy erreur fa za efa nahita cas ankiray hoe 1 minute 30 le vidéo dia rehefa tsy natao tamin'ny Creator Studio le izy dia teo amin'ny 20 secondes teo ihany no hitan'ny olona le izy dia nisy erreur. Dia conseilleko zany raha sur Facebook dia alao mampiasa an'ilay Creator Studio. Raha ohatra ka hoe sur YouTube ianao dia ao amin'ny YouTube Studio fa ataovy mode privé na non répertorié le temps hoe manisy titre, description, miniature. Rehefa vitanao amin'izay zay zavatra rehetrarehetra zay ka voniny ianao hanao an'ilay izy partage dia afaka avoakanao amin'izay le izy tu peux partager sur ton réseau tes canaux de distribution ny any amin'ny email anao. Récapituleko izy étape valy teo choix-na sujet, script, choix-na lieu de tournage, vérification du matériel, enregistrement na recording, ny montage, ny mise en ligne ary farany ny partage. Zay fa nizaraiko anareo hoe ohatrany ahoana ny étape nataoko sy narahako tamin'izany nanomboka nanao vidéo. Raha nanampy anao le izy dia asivy réaction dia zarao amin'ny olona izay hitanao fa mila an'ilay izy. Dia amin'ny vidéo manaraka indray tsika miona fa mandrapatonga an'izay soyez visible, soyez mémorable.